voninkazo adaladala voninkazo tsy misainy fa maniry samirery eny antany karakay ny manodidina rehery efa ringitra boko efa tapitra matory izy rery no mifo ty fokoko adala tsy mba manadino e ny rehetra raha mangina izahombola mino e ola tena mahatsiaro lay fitiavako dao amboly katsaka fa sady sakafo mahavelona avy hatrany ho an'ny olona ity karazam-bomaina ity no azo avadika eo fidiram-boly satria ilaina indrindra amin'ny fanaovana koba sy amin'ny fiompiana ary amin'ny fanaovana tabiera na koa fanaovana menaka izy efa famboly hitatizay naizanaiza teto ambonyity tany iainantsika ity ny katsaka mahafantatra tsara azy ny mpamboly satria mpamboly katsaka ny akamaroan'ny malagasy ary saika vokatra isaky ny lafivalinozy izy ny anarana itsona azy no mety samy manana toy ny katsaka tsako sy ny sisa mbola ifampitadiavana ankehitriny vokatra katsaka na ny any ivelany na ny eto Madagasikara tsy maharaka ny tinady mantsy ny tolo indrindra eo amin'ny katsaka vokarina amin'ny fomba manaja ny tontolo iainana sady tsy mampiasa akora simika manaraka vanim-potoana ny famokaran'ny tatsan'ny katsaka ka miovaova ny fotoana fitobahany sy ny vidiny araka izany ny atsena hanampy antsika amin'ny fahazoam-bokatra tsara kokoa ity teknika mpamokarana fitoloha na TPCT ity noho ny fitomboan'ny tahampamokarana izay eo amin'ny 4 tonnes par hectare eo sy noho ny fahatsaran'ny kalitao-ny vokatra izay zezika biolojika no ampiasaina ary noho ny fahafoezan'ny tsingerim-pamokarana izay eo amin'ny 570 andro eo mety amin'ny karazana katsaka rehetra izy ity saingy fatenana kosa ny masom-boly mba ho azo antoka tsara nomena anarana hoe fitoloha moa ity teknika mpamokarana ity izay azo afoezina hoe TPCT natao fitadididy ihany izy izany satria isaky ny fito andro ny faharetan'ny dingana midahatra tsirairay ao anatin'ny gerim-pamokarana iray sady koa mba hoe isa-masina ny fito izay feno ampy fitoloha dika amintsika malagasy hoe maro karazana betsaka tsara toy ny hoe any fitoloha nalaina avy tamin'ny teknika mpamokarana Mitleider izay nentin'ny Jacob Mitleider sy John Kennan samy Amerikanina tonga nampiofana teto Madagasikara ity TPCT ity mifototra amin'ny famantarana ny toetry ny tany sy ny zavamaniry ary ny amin'ny fahampiroboroboana ny fakan-javamaniry ary amin'ny fanomezana sakafo zavamaniry izany teknika nentin'izy ireo izany nampifanarana tamin'ny fikarohana nataon'ny Fofifakiry SAFFJKM isoavana amin'ny alalan'ny fampiasana kolakola katsaka sy ireo ranondrezika io teknika amerikanina io ka nazahoantsika ny TPCT dao arahantsika ny tsingerim-pamokarana ny katsaka TPCT miisa fito ny dingan-dahasa atao amin'ity tsingerim-pamokarana ny katsaka TPCT ity ka ny dingan-dahasa voalohany dia ny fanomanana vorina ny fitaovana sy ny akora diovina ny tanimboly asaina sy lonahana mialoha ny tanimboly ny dingan-dahasa faharoa kosa dia ny fandomana alona anaty gamanta ny ranonjezipahitra tetehina ny kolakola katsaka arotsaka elona miaraka amin'ny ranonjezipahitra ny kolakola katsaka mba ho motsaka satria naolodidy nefa tanalany foko mahay miova loko nefa tanalany foko mahay miova loko tany malemy azo anorena mpangady ny dingan-dahasa fahatelo dia ny fampitsirina atsatoka isaky ny tetika kolakola katsaka motsaka iray ny voakatsaka iray alahadahatra eny an-tany ketsana izy ireo
ary tondrahana ranondrezika sy alofana araky ny filan'ny ketsa. Nao izany de saitsony. Ny dingan-dasa fahaefatra kosa dia ny faminjana sy ny fanohanana. Afindra eny an-tanimboly miaraka amin'ny fitoeran'ny ketsa, arovana amin'ny biby ny voly, tondrahana araka ny filana noho ny toetrandro ny voly. Ny dingan-dasa fahadimy dia ny fikarakarana. Havaina sy avoina ny voly, ampiasaina zezika raha ilaina, ary tondrahana araky ny filana noho ny toetrandro ny voly. Dingan-dasa fahaenina dia ny fiambenana sy ny fiarovana, sakanana na fefena ny biby fiompy, fandriana, vonoina ny fositra toy ny voalavo, bibikely amin'ny fomba ady gasy, tondrahana araky ny filana noho ny toetrandro ny voly. Ny dingana fahafito dia ny fiotazana, ratsanana ny faritra ambany amin'ny volo-katsaka, isaina sy arahi-maso ny babon'ny katsaka, tangozana ny babo-katsaka rehefa matoy. Toy ny fifanojona ihany koa fa miantefa amin'ireto sokajina mpisehatra fito manaraka ireto ity TP7 ho an'ny katsaka ity: fanjakana, fiangonana, fikambanana miaty-tena, fanjarahara toekarena, folo alin-dahy, tatra ary ny mpamatsy voly. Maro ireo mety ho tombotsoa amin'ny fampiasantsika ity TP7 ity, toy ireto manaraka ireto: fiainan'ny mety ho fahavoazana eny an-tanketsa noho ny fampitsirinan'ny vy araky ny teknika TP7 ka efa voafantina ny masomboly. Fahazahoana manavitra ireo fakan-javatra mba tsy ho very fotsiny ireo ka handoto ny tontolo iainana. Fahatanjahan'ny voly ahafahany manohitra ireo mety ho fahavalona toy ny bibikely, aretina ary ny toetrandro eny an-tanimboly izy. Fiarovana sy fanarenana amin'ny mety fahasimban'ny nofon-tany, fanatsarana ny tapahan-makarana noho ny fampiasana zezika sy ny fandonana isan-karazany toy ny compost, ny zezika avy amin'ny kankana, ny zezy maitso, ka tsy amin'ny fanarahana ny diarim-pamokarana. Fampitomboana ny vokatsa-katsaka mba ho fanjarian-tsakafo sy ho fampidiram-bola fanampiny. Ianao rano te andaho huai suyanilai tetrika ni fuku azuiu valuku tetrika ni fuku azuiu valuku. Tsy nety nilaza veny omaly saro manjavona ka tomany tsy mety mifoa be sady tsy mahare nefa tote tsy ambadika ihany